voninahitra an'Andriamanitra sika ny amin'ny fotoana sy ny fahafahantsika indray mbola eto amin'izao toeran'izao androany ary toera ataontsika hoe fanovozana ary rehefa miala eto sika dia tokony ho ilay maneho izay zava-tsoa sy ny tsara azontsika ao amin'Andriamanitra mba ho tsiro sy fanasina ny tsiraray avy dia faly miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy indray arabaony ao akaikinao hoe tonga soa ianao hoe tain'Andriamanitra indrindra ho tariany tokoa hoe ho tahaka azy raha ohatra ianao ka vonona ny amin'izany dia ataontsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Alleloia. Alohan'ny tena hanomboantsika ao anatin'ny fotoana dia manasantsika mpitiavana ho an'izay manana vavolombelona ny amin'ny nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao, mety fanasitrana na mety fiovatoetra na mety zavatra maro teo amin'ny lafim-piainanao dia manatona ny pasteur Sandratra io izy io manangatana anareo amin'ny elatra akavanana ary izy elatra akavia moa raha ny aminareo fa raha vady izy dia amin'ny elatra akavanana ka izay but rehetra tokony ho ampidirinao ho an'i Jesosy androany voninahiny dia ao pasteur Sandratra indray an'izany. Ataontsika hitsangana dia hisaotra satria mendrika loatra sy be fitiavana ilay Andriamanitra tsika, be famindrapo. Andriamanitra izay tsy hovainy zava-misy na zava-mitranga fa afaka hifehy ny zava-misy ny zava-mitranga rehetra, afaka ny hiasa asoa ny zavatra rehetra ho an'izay tia azy ary misaotra fa mbola tonga etontsika androany velonaina trapamonjena asandrato ny tananao dia oka ny fonao no hiteny lavitra mihoatra ny vavanao ary nefa oka vokatry ny fo no ambara ny vavanao tsy ho amin'ny tsenjery tsy ho amin'ny fahazarana fa ho amin'ny fo mahatsapalalina tokoa fa raha tsy Andriamanitra no ny famindrapony dia tsy afaky ny hiatrika sy amakivaky ny andro anio isika nefa raha mbola nomeny izany dia ilay manana ny fihevitra sy ny planina tsara indrindra no mahatanteraka sy mampiditra antsika ao anatin'izany. Rainay masina tsara indrindra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Velom-pisaorana tokoa izay noho ny amin'ny fiainana izay avy aminao, mbola afaka nifoka ny rivotra izay no avaozinao ny amin'ity andro anio ity ary ny famindraponao ihany koa dia ho avaozinao isa-maraina ary izany mbola tsy malany ritra anay ka ny tao amin'ny fanahinao masina tokoa atao amin'izao toeran'izao andray indray ny avy aminao no arianao tokoa izay tsy ho tahaka ny vato na ho tahaka ny hazo na tahaka an'ireo zava-maniry sy natiora maro mba afaka nofehezinao fa nomenao ny fahafahana ho anay na ny fanahinao masina ihany koa mba ampifanitsinay ny safidinay mba hiavaozanay hiovanay amin'ny fanavaozana ny saina indray mba hahafantaranay ny sitraponao androany. Nomenao fahafahana izay ary tombontsoa lehibe izany anatona anao ny seza fiandranao no ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo indro izay Tompo manokatra ny ato anatinay manontolo indrindra fa ny fonay mba ho ilay honenanao mba ho ilay ho tapahanao mba ho ilay tanolonaka tokoa ny riniteninao ka anova sy ho tonga sy fiainanay tokoa ny fahamarinana sy ny fanambarana feno izay renesinay avy aminao indray androany. Misaotra indrindra tompony amin'ny tantananao ny tsiraray avy, misaotra ny amin'ny fiarovana, misaotra ny amin'ny fitahiana, misaotra ny amin'ny fisiny tsiraray avy noho ny avy aminao, noho ianao ny Andriamanitra mbola mihevitra sy manana ny planina mendrika indrindra ho anay tsiraray avy. Ao aminao tokoa ny fanantenanay ary ianao no manahitra anay isan'andro mba hibanjina anao tokoa tsy hijery izay zava-misy tsy hijery tsy hiendry izay manodidina anay na tsy heno akory ny vatanay fa manahitra anay sy mampianatra anay ianao mba hibanjina anao ary hiaino tokoa ny fihevitra ao ilay fahamarinana tsy hairefesina sy tsy azo tosoina. Ndreto izay Andriamanitra rainay miara manaiky izay
ary minao fa miara manokatra ny fonay tokoa mba ho ilay volavolainao indray ho tahaka an'izay ilainao ho voninahitry ny anaranao dia misandrata eto amin'ity toerana ity ary misandrata eo amin'ny mpony tsirairay avy indray Andriamanitra ilay masina indrindra ak ny teninao hoe aokinareo masina satria masina dia indro izay Andriamanitra manatona anao indro izay mitondra ny aminay manontolo mba ho ilay anjakanao izay rehetra tsy mamotsara tompo-deratsana anao zany androany ary izay mety ianao ny mahita dia oka ianao mpitondro zany atao anatinay atsapahanay ny fanatrehanao atsapahanay ny tena firaisana aminao marina tokoa arak'izay hitondrahanao anay dia makasitraka indrindra Jesosy ianao ny mahita ny fonay fantatra ny voronay izay rehetra tsy avy aminao dia aoka hiaiso teto amin'izao toeran'izao noho ny amin'ny voninahitra ao noho ny amin'ny fiandriananao noho ny amin'ny fahefanao dia makasitraka indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Salamo fahazato no etsika miretina no etsika mamaky miara mamaky salamo fahazato andiny voalohany ka hatramin'ny fahatimy amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatra reo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny, midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany anarany, fa tsara Jehovah, mandrak'izay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Zany Andriamanitra no hoentinay manome voninahitra anao fa Andriamanitra lehibe tokoa ianao. Ilay Andriamanitra masina indrindra, ilay Andriamanitra fiandohana sy fiafarana. Tianao tokoa izay hiditra anatrehanao amin'ny fisaorana feno fankasitrahana sy fahatsapana lalina avy aty anatinay. Fa ianao ilay Andriamanitra izay miandry anay, mitantana anay, maneho izay mahasoa anay sy mapety anay. Ary tsy diso toeran'izay fa amin'ilay mapety indrindra ary zany no hifalianay Andriamanitra ny amin'ny fanatrehanao ary zany ihany koa no ianaranay sy irosoanay mandraka hariva fa ninninona zava-misy ninninona zavatra tsy misy isaoranay anao fa izay hifaly izay ary hisaotra eo amin'ny fanatrehanao ary aoka ho finaritra tokoa izay eo amin'ny tananao ankavanana. Makasitraka indrindra rahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Halleluja. No teka ho an'i Jesosy tsika nanomboka ny fotoana androany. Hozy ny Hebreo toko 4:4 hoe koa aoka isika nantona ny seza fiandriana amin'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba ahazoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Daontsika hiaraka nantona seza fiandriana fahasoavan'Andriamanitra indray araka izany ten'Andriamanitra izany amin'ny fahasahiana hozy izy mba ahazoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Tsy ho tanisaintsika eto akory ny hoe inona ny zavatra mety hoe hiainana amin'izao andro izao fa fantatsika fa efa andro farany ka meratsy tokoa ny zavatra hiainana fa nefa itsika dia manana tombony lehibe, manana tombony satria tsika manana Andriamanitra ray izay hialofantsika ary afaka manantona seza fiandrianany foana isika amin'ny fotoana rehetra. Tsy hoe rehefa eto ihany tsika vao manantona seza fiandrianany fa le tsika rehetra any amin'ny mangingina any trano any dia tena tian'Andriamanitra tsika tena anantona azy mandrakariva hozy izy mba ahitantsika fahasoavana sy azoantsika famindrapo. Amen. Mba ho famonjena amin'izao andro mahory izao rehefa malala. Alleluia. Dia ndaontsika iankohaka eo anatrehany ny fotsika aloha voalohany indrindra tian'Andriamanitra iankohaka ny amintsika rehetrarehetra ao anatin'izao hira izao hoe tsy hira ihany tompo hozy ilay tononkira fa ny foko ny jerenao. Dia ndaontsika tena iankohaka eo anatrehany Andriamanitra tokoa ny fotsika sy ny amintsika rehetra androany
aza variana aza merikerika aza mijery anay aty aloha akory fa tena banjiny Jesosy mba tsy ho verimaintsika tsirairay hafa samy andreny feo anytonga eto androany amen samy andatsaka ampony teniny samy hotafiditra eo amin'ny fanatrehany amen alleluia alleluia andaontsika vavakintsika misaotra anao zay tompo nomenao zao fahasoavana lehibe tompontsopasoavana fana indray manantona seza fiandriana fahasoavanao amin'ny fahasahiana ho ianao ndreto zay tompo mangataka koa zay ny famindramponao mangataka ny rany Jesosy Kristy anadio anay tsirairay avy anadio ny fonay ny sainay ny fananay sy ny mombanay rehetra tompo raha tonga eto zay aoka ny rany Jesosy Kristy korina eto andrakotra n'izao fivoriana izao aoka ny rany Jesosy Kristy anamasina nay tsirairay avy aoka ny ranao iaro ny fitaovana rehetra izay miasa eto aoka ny ranao iaro ny mombanay tsirairay avy eny izay any an-dalana ho avy eto tompo dia ianao no efa hitantana ny dian'izy ireny ianao no iaro azy ireny ianao no nafaingana ny diany tompo aoka ny fanatrianao tsapana eto androany tompo ina moa ny antony hivoriana eto satria ianao Jesosy Kristy no atongavana eto satria te iona aminao zay satria te hiaraka hiankohaka eo anatrianao zay tsy ampy anay hoe miankohaka irery any an-trano tompo tsy ampy anay hoe mivavaka irery any an-trano fa fantatray fa eo amin'izay toerana izay hiarahanay antsoina sy ampatsahivana ny anaranao dia eo tokoa ny fitahianao sy ny fahasoavanao tompo arotsaka ao aminay tonga soeto ianao Jesosy tonga soeto ianao fanamasino tonga soeto ianao raitsy to misandrata eto ianao mitenena aminay androany tompo halleluia vangio ny fonay tompo halleluia raha mety amintsika dia ndao dia araka hirantirytsitsika hoe raha tapitra ny mozika vita ny fiderana indreo manantona anao te hanolotra izay tsara indrindra ho anao tompo izay mendrika anao raha tapitra ny mozika vita ny fiderana indreo manantona Tapicani music, vita fidera, in giovana tu nana. Oh, te anulucia, zamegicana, abifani funa, tiraya.
ny vavanao dia miresamy Jesosy itrao tonga iankoka aminao ny amiko rehetra Jesosy Halleluja Tsirayani Tompo Tsirayani Tompo Amin'ny fotoana rehetra tokoa izay dia antsoinao anana fo miankohoka aminao tsy ny hitan'ny olona Tompo tsy ny ety ampilipitra Tompo tsy izay hitan'ny ivelany Tompo fa ny ao anatinay dia ampanekenay hitady anao mandrakariva androany Tompo iombona aminao hifantoka aminao hijery anao Jesosy Kristy ilay mpanjaka sy tomponay ilay tompony finoanay androany izay dia iombona amin'ireo anjely iankohoka eo anatrehanao ilaza ny fahalebiazanao Jesosy androany izay dia hanandratra anao ilay Andriamanitra avo ilay tompony izao rehetra izao ilay mifehy izao rehetra izao Jesosy Kristy ilay anarana ambony anarana rehetra tsy misy tahaka anao Jesosy tsy misy azonay hoarina ny fahalebiazanao amin'ny herinao amin'ny voninahitranao amin'ny fanapahanao Tompo misandrata Tompo misandrata ianao Halleluja misandrata Jesosy akanandratra ilay mpanjaka tsy toy isika
asandrato ny tananao dia raha afonao isandroany Ramasinaasi rewanzeli miankuka mina manati chanisa chubuni nai chanulo nizana kuch famente kainti jana mente kainti jana yana dunia vi nisabachane mente kainti Say to go, be such a now. Ramasinaasi rewanzeli miankuka mina manati chanisa Juburi nai chanulo nizana kuch Kameti kaiti jana Meti kaiti jana Yana nukia Jesus Christi panza for magic kaiti jana magic kaiti no tupo ya no dunia vi nisabachane magic kaiti jana magic kaiti jana
satra ty soteraina fa tsy nianarana mendrika indrindra nianarana fa mendrika indrindrana mendrika indrindrana See
Tiaka mahafonjy Jesosy tsika sady afaka mahazo toerana isika azafady tompoko. Manonona fiadanana tompo amintsika rehetra misy voninahitra ho an'i Jesosy tireny ihany. Misy fahasoavana zany naperaka Andriamanitra atao anatiko tsy fantatro hoe inona le dikany, tsy fantatro hoe fa maninona misy an'izay. Fa ndray taona zay nisy mariazy fianakaviana nalehanay mivady. Dia lavitra ny toerana namasinana azy ary lavitra koa ny sakafoanana. Dia nandeha ilay mariazy. Rehefa nandeha ilay mariazy dia vita dia nanatitra sodrano ianao dia mivavaka ho an'ilay mpivady. Dia rehefa mivoaka izay mivady dia tao anaty tomobila dilako tamin'ny vadiko hoe tsy zavatra sampanao ve teo. Dia inona izy mivadiko? Comédie ho ilay mariazy teo. Dia tezitra be moa izy. Efa maninona ny mariazy ny olona nataonao an'izany. Zavatra nitranga nefa ny aliny mariazy ny saraka izy mivady.
ary olona hafa misy vadily le fianakaviana vehivavy hafa dia tsy fantatra hoe manino zavatra eny mitranga dia rehefa inona no mipotra zavatra fa za tsy mahafantana eny fa ohatrany hoe mipotra tampoka eny izy zany. Dia nisy fotoana koa tafaresaka tamin'ny pastera teny an-dalana moa zany anaty trano pastera ody dia niteny pastera hoe misy an'izao izy vaovao mahafinaritra be dia nisy zavatra niteneniko koa dia efa niteneniko ilay izy dia vao marina ilay izy fa tena tsy fantatra hoe manino zany niteny an'izay fa ilio fahasoavana avy amin'Andriamanitra dia voninahitra ho an'ny sositeny ihany fa ny zavatra adiniko anatin'izay misy zava-doza be ihany koa tena misy toetra ratsiko tena tsy netretiko hoe mbola hipotra amin'izao andro 2026 zao. Ianao zany efa manompo an'Andriamanitra efa voaositra fa misy an'izay toetra hoe avonavona zay tsy fantatra rehefa inona izy mipotra mety mandalo aminao dia tsy hitako ianao dia tsy arabaiko ianao tsisy antony misy na nkely ary hoe naninina ianao na naninina ianao fa tonga dia zay fotsiny mipotra dia tiako ambaran'ilay izy hoe mila miambina foantsika zany na dia efa mampolo taona ny ary mivavaka tamin'i Jesosy nanompo azy tena hoe miezaka eo akaiky anazy ary eto fona amin'ny olona zay tratran'izay fa eto ilay olona eto izy fa tsisy neny nataony tamiko mihitsy tsisy fa nandalovako izy dia tsy narabaiko fa ny olona teo akaiky ny narabaiko fa izy tsy narabaiko tsisy ninona nataony tamiko nefa tiako ambara zany hoe na misy fahasoavana tsika avy amin'Andriamanitra dia mila miambina tsika satria aza adino ny fahasoavana iny mahatonga anao ennemi numéro 1 ny devoly haliny devoly ianao dia amin'ny fotoana tsy eritreretanao dia mipotra io zavatra io tsy eritreretiko tsy hipotra ilay izy satria mivadika mafantatra an'izay zavatra io satria misy fotoana izy victime an'izany tsy miteny fotsiny ao an-trano tsy miteny dia raha ny trano dia tsy miteny mandehandeha dia tsy miteny lasa mandeha miasa dia verina avy any ohatrany hoe afaka ho azy ilay izy dia fa zay no tiako zao vavolombelona hoe mila miambina tsika ary ho anareo zay sendra an'izay tena mifona aminareo tompoko eo tranatrehan'i Jesosy fa tsy tokony ho toetrako zany tsy tokony ho zany tsony ny toetrako fa tokony toetra manam-pitiavana nareo mahita fa miezaka mihitsy amin'ny fandraisana ny olona rehetra tena hoe tsisy tombo tsisy ala fa tena ataoko mitovy eo anatrehan'i Jesosy dia mamerina fialan-tsiny amin'ilay avako izay tratran'izay teto fa mifona tompoko fa tena tsy toetrako zany ho an'ny Jesosy irany voninahitra tompoko. Zay tiaka mahafaony Jesosy tsika tainy Jesosy daholo ny fiangonana voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ny joroko fahavolombelona eto izay mivady mbola tanora kely dia niteraka ilay zanakay voalohany dia ny projet anay zany hoe tsy hiteraka tsony zay raha tsy efa lehibehibe ilay zanakay dia nefany tsy nomana mihitsy zay fa anisy an'ity zazakely ity dia ozy izy nataony vadika dia ahoana zany sao dia tokony esorina dia ozy mantsy anazy tsy asorina zany fa za tena matahotra an'i Jesosy dia ozy amin'izay nataony hoe ok arozy izy rehefa manaja ny décision anao za dia nefa n'ity zazakely ity ny tena programme ny tombo tamin'ny fiainanay kay dia za zany tamin'izay efa natoky an'i Jesosy fa tena hoe matoky tsy matoky satria ozy za mantsy avadika aleo izy eo fa ianao rehefa tsara asa be efa misy fiahina ara-pahasalamana zay ny efa tsara karama avadiko tamin'izay dia ok arozy izy fa matoky be tsika fa efa manam-bola zany dia efa misy zandry dia afaka mitezana izy roa dia nandeha teny ny fotoana dia tonga dia nikapohan'ny tompo hoe natoky an'ilay asa mivadiko izay tonga dia mivadika zero voaroaka hono mivadiko dia ozy hoe dia ahoana indray zany ity zazakely ity ohatr'izao dia tehiteny foana zany ny tompo hoe tsy zao fiainan'izao no tokony atokitsika anazy fa na ratsy ary zao dia izy foana no atokitsika fa tsy hoe tsara be ny asa mivadiko na ny karamako na ohatr'izany dia avy eo dia nataon'i Jesosy tena hoe nidona tamin'ny rindrina mihitsy ny saiko hoe dia ahoana zany ny fiterahana tsy afaka hietehatra nizaniza ohatrohatr'izay na ny fanaraha-mason'ilay voaka sy ohatr'izany dia avy eo nandeha raha dia ozy mantsy avadiko hoe dia ahoana zany
dia ozy izy hoe ndotsika nantona hôpitaly ozy izy dia za zany miteny hoe ohatra leobe ao fa zao ny fantako Jesosy ny nametraka an'io tao dia izay ataony ao fa efa izy nanao an'io mipetraka io tsara dia tsy mipetraka io dia efa nazy foana dia nandeha teny fotoana tsy nirarahiny mihitsy ilay izy dia nefa nandeha soma tsara na ny mpanaramaso ny fahasalamany ity zanako ty tena nyteny hoe matanjaka be izy dia nazay ary tena hoe mirakla kosa izany nefany efa nandeha raha be efa nanao menazy izy tsy nihinana nininy izay tsy nanao nininy nefa ny loatra izany tonga dia hospitalisé mihitsiny dia niteniteny be izy hoe teniteny be ilay mpanaramasony hoe nareo aloha sao dia manao asa mafy be dia memezako fotsiny izy satria mbola nataoko foana ny asako andavanandro tsisy ninona novaiko fa tena natoky any tompo foana dia nandeha teny amin'izay hoe hiteraka dia tena voninahitra ho Jesosy rery ihany fa za tena oza mantsy mivadiko hoe efa izy nametraka an'io tao fa za tsy tsotsatrotsa izany fa teraka ho azy foana io dia tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tena hoe tsy haiko hoe ahoana ny fitany an'izany fa nisy vola dia tena tonga ho azy ilay vola hoe ty iterahanareo nefa izay tsy nangataka fanampiana tany amin'ilay olona kory dia avy eo amin'izay dia ny olona manodidina izany ilay izy izany secret-nay ilay olona koa tsy niteny hoe izany na may vola iterahana iny na ohatr' izao dia avy eo amin'izay dia ny olona tao aminay zany efa niandro foana hoe reo tsy anasa tsy maintsy angataka fanampiny reo tsy maintsy izao reo dia izany ny teny vadiko hoe dia ahoana koa raha amin'ny alina ianao niteraka tsisy tomobila tsisy an'izao dia izany tena anazy hoe tonga foana hoe ihany ho io fahazamanay dia avy eo amin'izay dia teraka dia tena alina mihitsy ny no teraka dia za zany tsy niteny tamin'ny zareo mihitsy hoe za marary dia jeren'ilay vadiko tsara dia za efa tena marary be fa tsy nieritreretiko mihitsy hoe izany fanentenana fa natoky any tompo foana dia avy eo amin'izay dia oza hoe efa tena tsy zakako tsony jereny tsara amin'ny 1:20 alina koropaka be amin'izay dia ahoana izany tomobilina hoe zao dana voakano ianao fa misy olona ao tonga dia izay mihitsy teneko anazy dia gaga be dia hoe misy soferana taxi ony tsy miandry faty azy tonga dia ohatrany nandeha ho azy foana ny zavatra rehetra izany dia ny olona tao aminay zany satria mara mipetraka amin'ny fianakaviana tokotany iray fa ny trano samihafa tsisy nahenanay hoe lasy izay za zany tsy fantatra zareo mihitsy za koa efa mety jaza na ohatr' izany tsy niteny mihitsy fa tena hoe nakomboko mivavako dia oza hoe za hoa Jesosy miseho hoe tao anatrihan'ireto havako reto hoe matoky anao dia tena za hoa tena hoe ampisehoy amin'izareo mihitsy hoe izany ny zanak'Andriamanitra rehefa misy zavatra lalovany dia avy eo amin'izay dia nandeha zay dia niteraka dia kay za mbola nampiresahany zareo foana nefany efa teo amin'ny plan de travail tena hoe onjonjonay izay mivady rery mihitsy ny nandeha niteraka tamin'ny 1:20 alina dia ilay chauffeurna taxi tena hoe onjonjo natao ilay chauffeurna taxi mafy be koa nareo izay tsy mafy be izany ao fa Andriamanitra itokinay foana ninina mitranga amin'ny fiainanay dia avy eo amin'izay dia tena nareo mivady kely rery mihitsy ve tsisy manaraka tsisy fa vitanay sy Jesosy io dia avy eo amin'izay tonga tamin'izay dia kay za mbola nampiresahandrareo foana nefany ilay zazakely tena efa hivoaka dia mbola mamaly tsara mihitsy dia avy eo amin'izay dia ozy amin'izay mantsaleras azy hoe tsy zakako tsono ty tsy nataony hoe ndrikonkoky ahoana fa ny lohany nge fa io fa izay fotsiny mitsabo andrio hoe ndry mbola mamaly ampatsorana foana ninina zavatra mitranga dia ozy izay misy zavatra tiandrio tenenina farany ve ozy hoe za hoa tsy maintsy mivavaka aloha dia mivavaka izay dia napetraka tamin'ny tompo ilay izy dia ohatrany hoe vetivety kely na zahara tsy nisy hoe fort be nataoko akory dia hoe fa io ilay zazakely tsisy na zahara tsy nino ny tenako hoe za zany tavoalohany eritretra hoe vita amin'ny hafa ve tsy ho vitako fa tsisy an'izany fa rehefa matoky an'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra no mitantana anao dia avy eo tsy nataony rasazy ok izay za manena tsoa fa efa io ilay zazakely dia ozy za nge hoa tsy nanena akory dia avy eo amin'izay dia vita amin'izay ilay fiterahana dia niteny tamiko ilay mpampiteraka hoe tsy haiko izy izy fotrany natsapa fiadanana be izany anaraka taminareo mivady kely dia za hoe Jesosy hoa no teraina fa zay hoa tsy manana tsy haiko izy fa misy olona rehefa miteraka dia mahastressé be izany nefa nareo ozy ohatrany hoe tsy avy niteraka izany ohatrany hoe nisy pay be izany niaraka taminareo dia voninahitra hoa ho an'i Jesosy ry ihany satria tena dia nytao anatin'izay rehetrarehetra nylalovako izay te hampianatra ana ny tompo hoe marary ny fiainany atao tany
fa tsisy akoatra ny mahatoky anazy dia tsika konkoa za miteny hoe vitany rahanina ve tsy ho vitako fa nisy olona ny tena nanambola niaraka mpivoaka tamiko a tena hoe tao anatin'ny opération izy fa maty izy tena zay zany tena nanatokiko ny tompo hoe za tena navahany nefa zay ary tsisy vola fa tena hoe voninahitra ho an Jesosy irery ihany satria tena tsy napozika hoe maty ange ozy izy le avy amin'ny ara-piavoaka taminao Andriamanitra anao a tena tsy nampino ana mihitsy za satria raha hoe zay zany dia hoe ve le apiteraka ohatr'izao fa zareo nefa tena nanana tout le moyen a fa tsy avitra ny ainy fa za tena natoky an Jesosy tamin'izay dia tena hoe zay mihitsy ho fampianaran'ny tompo hoe marary no miteraka fa tena rehefa matoky an'ny tompo ianao any tsisy dikany io tena hoe voninahitra ho an Jesosy irery ihany Reo tiako amafon'i Jesosy témoignage farany voninahitra ho an Jesosy irery ihany no hijoroana fahavolom-belona za moa zany nanana toetra efatra amin'ny kely zay le menamenatra za tamin'izay dia rehefa ngeza za mbola noentiko ihany le toetra dia nanamaritiana tao anatin'le izy moa za hoe efa toetrako mihitsy le izy fa rehefa nandeha nitoriteny dia zay vao tsapaka le izy hoe ay fahotanaka le izy dia niezaka niala tamin'le izy na hoe mitory an Jesosy any amin'ny fiarahamonina ary ianao dia tsy sa satria amin'le menatra dia rehefa nandeha ny fanoloran-tena dia nisy fotoana mbola tany an-tranopokon'olona ny fotoana samedi ohatr'izao dia niteny anaty Jesosy hoe mijoro fahavolom-belona ianao dia afaka dia tamin'izay fotoana izay za fijoroana fahavolom-belona voalohany tamin'izay ny tena hoe nanafaka natao anatin'le izy dia voninahitra ho an Jesosy irery ihany fa efa samy zao na amin'ireny namana taloha ireny mitory an Jesosy hoe ohatr'izao Jesosy sy ny sisa fa tena hoe namatitra ana le izy ohatrany hoe menatra zany efa misy tahotra koa mivoaka avy ao anatin'le izy dia voninahitra ho an Jesosy irery ihany dia faharoa resaka fanambonitena nisy toritenin'ny pastera zay nisy fotoana hoe rehefa manambony tena hono ianao dia mitady ny hafa ho ambaniana dia iny foana ny ao verimberina ko hoe za zany mitady ny hafa ho ambaniana nefa za moa iza manambany ny hafa dia tena hoe toetrako mihitsy le izy dia niezaka niala tamin'le izy za nandeha ny fanoloran-tena sy ny sisa satria mbola ozy le toriteny hoe raha ianao sisy manambony tena dia te hoity ianao fa ambany ohatr'izay mihitsy zany toritenin'ny pastera tamin'izay dia tena voninahitra ho an Jesosy irery ihany fa tena afaka tao anatin'le izy dia fahatelo farany resaka addiction le izy nanomboka tena hoe tany amin'ny lycée angamba zany dia efa nanomboka hoe tafiditra tao anatin'le fitsangatsangana dia satria namanao hoe le rony ara manao fe dia za rery no ohatr'izay dia voatarika ny namany ianao mivavaka ihany tamin'izany fa tsy tena voatarika n'le teny hoe ao anatin'le fibebana zany dia nisy fotoana amin'izay za mbola tsy tato amin'ity fanjakana ity za fa mbola mivavaka quelque part zany dia nitoriteny tamin'ny radio za parazara le izy dia tena nanomboka teo tonga dia resy lahatra za tonga dia najanona le izy dia nanomboka nanolo tena namonjy sekoly za tamin'izay fotoana izay namonjy fitoam-bavaka dia le nofo zany efa afaka efa hoe tsy mitsangajanga eny amin'ny nofo tsony ianao fa le saina hita hoe tena mbola maloto satria hita le izy hoe sisa fiandrianan'ny satana tao aminao mihitsy fa le nofo no afaka fa le eritreritra tena mbola maloto dia le eritreritra maloto mihitsy no mitarika anao zavatra ratsy zany dia nandeha foana ny fanoloran-tena dia nisy toriteny azoko izay tamin'ny retraite spirituelle iny dia tamin'iny tena hoe niditra tao anatin'ny fanoloran-tena ambonimbony kokoa dia voninahitra ho an Jesosy irery ihany fa tena hoe sitrana dia nanomboka teo dia hoe aleo miandry ny planina avy amin'ny Jesosy irery ihany fa ny anazy irery ihany tena mety dia tao anatin'izay nisy zavatra tena efa nandrasako efa ela tamin'i Jesosy fa tena hoe niandry an'ireo rehetrarehetra ireo izy dia nanokatra lalana tamin'ny fomba mahagaga dia voninahitra ho an Jesosy irery ihany koa Alleluia andao tsika hitsangana andao hisotra an' Jesosy hitanareo fa ohatrany hoe rappel kelina résumé kelina toriteny zany le témoignage hoe na dia velona be ara ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao
kanefa le toe-panahy tsy miorina dia malahelo Jesosy. Dia ao anatin'izay miverina koa tao anatin'ilay témoignage faharoa hoe raha vao io zavatra io ny antehiranao dia tsy faly Jesosy, malahelo Jesosy, miantehatra tamin'ny vola, miantehatra tamin'ny resaka sosiala, miantehatra tamin'ny asa ny vady. Dia najanona Jesosy ilay izy mba hiantehirantsika 100 isan-jato amin'i Jesosy. Alleloia. Dia manaitra fotsiny aho hoe dia mbola tsy lasa ilay izy dia aza hianteherana. Rehefa lasa io rehefa miverina ianao dia averin'i Jesosy io hoe amen na amen na aleo miova. Fahatelo toetra ratsy ny addiction fitsangajangana. Afaka ilay izy rehefa nandreteny fa zao afaka teo amin'ny vatana fa taizao izy tany amin'ny saina, ao amin'ny saina. Dia programan Jesosy le la retraite dia nandeha nankatoy niditra tao anatin'ny programan Jesosy tao anatin'ity fanjakana ity le tovolahy. Dia rehefa tonga tany dia nafahan Jesosy. Alleloia, alleloia. Dao tsika hisaotra an' Jesosy ny amin'izany rehetrarehetra izany. Dao tsika hisaotra an' Jesosy ny amin'ny fampahitana fity. Dao tsika hisaotra an' Jesosy fa tsy ny volanao mahavitanao. Mety hoe marefo ianao isan'andro, mety hoe taizana aretiny ianao, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mitahiry atsika ohatran'izao isan'andro. Dia tiako ianao hisaotra an' Jesosy ny amin'ny fitahiny. Tiako ianao hisaotra an' Jesosy ny amin'ny famatsiny fa afaka miteraka soamantsara ilay tovavy, na dia tsy ny asa ary, na dia tao anatin'ny aretina ary, dia nataony ho tsapany, nataon'Andriamanitra ho tsapany manodidina, fa fitahian'Andriamanitra no mahatonga azy vita miteraka soamantsara. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fitahinao, misaotra ny amin'ny fiombonana anay aminao, misaotra ny amin'ny fampianaranao fa tsy ny vola ny tokony anteheranay, tsy ny asa ny tokony anteheranay, fa ianao ireriany. Misaotra fa tsy misy mahavitanay Jesosy ny herinay tsy mahavitanay, ny volanay tsy mahavitanay, ny tanjakay tsy mahavitanay, fa avelanao izay ho tehirizina ao anatin'ny fahasoavana sy ny famondram-po sy ny fianteherana aminao isan'andro. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao, misaotra Jesosy ny amin'ny fanafahanao anay ao anatin'ny henatra, fanafahanay anao anatin'ny fanafahanao anay ao anatin'ny addiction, fanafahanao anay ao anatin'ny fieritreretana maloto Jesosy, fanafahanao anay anatin'ny fieverana ny fananana fanambonian-tena, mieritreritra no hafa ao ambany. Misaotra Jesosy fa alanao izany. Misaotra fa nampahafantarinao anay sitraponao fa mila miditra ao anaty fanetretena izahay, fa izany ny toetra mampahazo aina anao. Misaotra ny amin'ny fitarianao anay ao anaty fiombonana. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanafahana, misaotra ny amin'ny teny manafaka, misaotra ny amin'ny herin'ny teny, misaotra ny amin'ny teninao Jesosy dia ianao ihany koa izay miasa miaraka aminay eto isan'andro. Misaotra Jesosy fa na iza mbola ao anatin'ny fatorana amin'izao fotoana izao dia mino izay fa ao anatin'ny teny dia afaka koa izy. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy ome amboninahitra mandrakizay any anaranao amen. Andao tiaka mafy ao an' Jesosy. Alleluia. Velona Jesosy. Zavatra rehetra reny sofintsika dia maneho sy manambara fa miasa Jesosy. Sady izany atsangano hoe an-tanan'izay mahatsapa hoe niasa teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Halleloia. Dao tsika teny amin'i Jesosy, tsisy toanao izany etỳ an-tany ary naiza leanay ninona taonay dia voninahitra ho anao rery ny fisianay etỳ ambany masoandro, fa zay ny toy izao dia noho ny fahasoavanao, ny fanatrehanao rery ny lanitra ho anay Jesosy. Halleluia. Iza ny toanao etỳ an-tany, fitiavana tsy manam-paharoa, tsy misy eto an-tany afa-po. Jesosy anao le rano velona, fanatrehanao no lany fanatrehanao
Fofany amlanitra ny tanao dia manomboky teny amin'Andriamanitra. Mifoko ny fanahiko ny aiko ny momba manontolo, ampanekeko eto amin'ny fanatrehanao, ho fanananao mandrakizay. Misaotra ny amin'ny antom-pisiko mbola omenao fofinaina, afaka manome voninahitra anao androany Jesosy. Tsy avy amin'ny valim-bavako na faniriako, faraka ny teninao hoe tsy avy amin'izay manirina izay miazakazaka, fa avy amin'Andriamanitra miantra. Hatrio izao fotoana izao dia
aoka ny anaranao reny no anjaka eto, ny anaranao reny no isandratra eto. Halleluja. Tsy misy afa-tsy anao Jesosy, ianao rery ihany mandrakizay. Dia okan'izay rehetra manam-pofinaina iakohaka eo anatin'ny pary azy ary ilaza fa ny momba azy sy ny fiainany rehetra. Dia tsy toy izao izy raha tsy noho ny fanatrehanao. Mitenena aminay androany fa mihaino anao indray izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asio tia-tanana mafy an'Andriamanitra, asio tia-tanana mafy an'Andriamanitra. Orakoraka ho amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompotompo. Mahazo toerana tompoko. Tsy haiko fa melohan'ny fotoana itoriako teny dia miteny amiko Andriamanitra fa misy olona eto nisy fivitosana nanahirana anao, vehivavy ianao, dia tany amin'ny nono na tany amin'ny kôty tsy fantatro, fa mbola tsy nijoroanao vavolombelona nanomezanao voninahitra n'Andriamanitra. Mangataka anao hiakatra aty aloha omeo voninahitra Jesosy. Fivitosana le izy nositraniny Jesosy. Manaintainanao le izy nafahan'Andriamanitra. Mangataka averenao ty aloha ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Dao tia-tanana mafy ho an'ny Tompo. Alleluia. Hitanareo me voninahitra foan'Andriamanitra. Tsy olombelona manao an'izany fa Andriamanitra manao an'izany. Sy tia-tanana mafy ho an'i Jesosy. Zavatra ny tranga. Tamin'ny sabotsy sabotsy heriny dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany ahafahako mijoro vavolombelona fa mbola vao nitsapaiko ary le izy teo. Dia raha efa hitako hoe tsy eo intsony. Tsy ampitoromaso aho tamin'izay zoma alina efa tany amin'ny trampokon'olona izany. Dia tonga ny maraina ny sabotsy efa divadiva raina iny izany dia ninjera avy eny ambony sport bosé nidina ety amin'ny tany. Dia ninjera tamin'ny tany mihitsy aho izany dia zokinay nampiakatra anahy. Dia ny alina iny izany tena tsy natory mihitsy. Dia tsy afaka mirirana koa dia tsy afaka nilana vato amin'ny ilana. Tsy afaka mihitsy nandritra ny 3 jours dia niteny tamin'i Jesosy aho hoe inona ny antony mahatonga na hoe ninjera veny izany. Ohatrany hoe le hoe ninjera veny aho izany no antony teneniko an'i Jesosy hoe inona ny antony izany. Dia hoy Jesosy hoe tadidiko ilay toriteny izany hoe raha ohatra misy olona anankiray any amin'ny avo menjera ty ambana dia misy zavatra tian'i Jesosy lazaina aminazy. Ilay piédestal nipetrahako mihitsy ny tian'i Jesosy hoe afaka mbola menjera ianao raha mbola tsy miankina aminahy. Raha mbola tsy tena miankina amin'ny Jesosy tanteraka izany dia mbola afaka menjera na ara-nofo na ara-panahy. Satria tena natoko be mihitsy aho hoe za ve dia tsositrany Jesosy nefa za manompo anazy ohatrany hoe natoko tena be zany atao anatiko tao. Hoe za ve dia tsositranao ohatrany hoe nitongizina tamin'i Jesosy mihitsy zany hoe za sotrano. Tena ohatrany hoe nanao ady varotra mihitsy aho hoe ohatrany hoe nanao zany hoe ohatrany hoe karazana balance mihitsy hoe nanao an'izao Jesosy dia za ve dia tsisitranonao. Fa nandritra ny 3 jours tena fanaintainana ny ainako na mirirana na mitsilany izay fomba fatoriako rehetra zany dia tsy afaka mihitsy. Dia nanomboka le orgueil tao anatiko izany. Nanomboka tena tenin Jesosy hoe misy orgueil mbola ao anatinao ao, tiako hafahany ianao amin'izay. Dia nanomboka nanolo tena amin'izay aho hoe mbola tena tsy afaka izany. Na dia mihaino toriteny isan'andro na dia mihaino teny manafaka isan'andro dia mbola misy zavatra tena tsy afaka mihitsy raha tsy efa tena Jesosy mihitsy izany hoe io Jesosy amin'ny fotoana anankiray hoe ianao tena
jesosy zany tena ifikirany olona anankiray dia afaka daholo ny zavatra rehetrarehetra dia sitrana dia sitrana zao ndao mbola ity tanina ny olona mafy loatra zao ary tena afaka le tena jesosy tetrove mihitsy a eto amin'le nono dia tato ariana tato amin'ny lamosina le voto be satria avy any ambony spormosy ihany ny anjera tamin'tany ndanary amin'ny anaran'i jesosy tanteraka amin'ny fanafahanana andao ity tanina mafy ho an'ny tompo enoy le izy androany maraina za tena mino fa hikasika fiainan'olonleto indray Andriamanitra marina fa tsika tsy ara-nofo ny hanompontsika an'Andriamanitra fa ara-panahy fa Andriamanitra feno Andriamanitra mikarakara ny fanahinao izy mikarakara ny ainao izy ary mikarakara ny vatanao izy ndao ity tanina mafy ho an'i Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo nareo ve mahita fa isan'andro ny androany tsy miverina tsony androany zao mandraparivan'ny andro dia mitovy amin'le taona anankiray tsy miverina ihany satria misy zavatra ny trango omaly tsy niseho androany midika fa ny omaly tsy androany mihitsy dia zao nisy an'le mpanan-karena ratsy fanahy tany amin'ny elo dia rehefa tonga tany amin'ny elo mpanan-karena ratsy fanahy io dia niteny tamin'i Jesosy izy teny tamin'ny Abrahama izy hoe ry Abrahama raiko izy izy mba hirao Lazarosy ho eny ambonin'ny tany fa mbola manana fianakaviana any dia tsy tiako hiaina ny zavatra hiainako aty any akoatra io zay mbola eny ambonin'ny tany dia hozy izy Abrahama tsia tsy afaka makeny zay aty fa efa misy olona any mitory teny Mosesy sy ry mpaminany testamenta taloha moa tamin'izany dia raha mihaino andreo izy dia avotra ohatran'ny Lazarosy fa raha tsy mihaino andreo izy dia very tia naitra ny ao anatinao misy olona mangataka ny ray andro hiverenana eto an-tany mba hirécupéreny ny mandrakizay hiainany ao anaty fampahoriana zany no mahatonga antsika isan'andro ny androntsika sisa omen'Andriamanitra antsika isan'andro dia endrasantsika ny fotoana hiverena ny mpapakatra dia zay mahatonga ny Moïse milaza ao amin'ny Salamy 7:1 mampianaranay anisany andronay anananay fo endry ndroany maraina ao anatin'ny fotoana fohy dia hitondra antsika amin'ny alalan'ny fampaherezana sy fanambarana avy amin'ny fanamasina mahakasika ny asarobidiny ao anatinao sy ny toeponao miombona amin'Andriamanitra iray amin'Andriamanitra miatrika ny fampakarana Matthieu 5:5-7 zao no nolazain'i Jesosy ianareo ny fanasin'ny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatso inona no ahasira azy tsy misy hery ny anaovana na inona intsony izy fa arinany ivelany ka ho hitsahan'ny olona ianareo ny fahazavan'izao tontolo zao tsy azo afenina zay tanàna miorona eo tapitendrombohitra amen iza no niteny an'io Jesosy no niteny an'io amin'ity fanjakan'Andriamanitra ity dia tiako fantatsika fa raha miteny an'izany Jesosy dia misy heviny lalina tiano ampitaina ho an'ny olona zay naheno sy nandray ny teny misy révélation ao anatin'izany teny izany inona ny révélation ao anatin'izany teny izany ny sira tsy haino tsy haininao zany ny sira tsisy feo fa any amin'ny tsiro izy no ahitana fa ao izy ny fahazavana koa tsy mitabataba
fa mandroakaizana fotsiny izy rehefa miseho. Reo toetra anankiroa reo, ny sira tsy miteny fa ny mitsiro no alalana azy. Ny hazavana tsy mitabataba fa rehefa présent izy dia miala ho azy ny ezina. Andriamanitra zany te hampahafantatra antsika fa misy toe-panahy tiany ho tafatoetra ho anatintsika amin'ny alalan'ny firaisantsika aminy. Tsy mila mitabataba tsika hoe tsara fanahy, fa ny fiainantsika dia afaka ny ho toy ny sira manome tsirom-pahatsara-panahy ho amin'ny manodidina antsika. Ohatrany koa ny fiainantsika amin'ny fandraisantsika ny Kristy ilay fahazavany zao tontolo izao. Ny alalana fa ao anatintsika ny fahazavany. Ho avy ny andro ampiasa ny fisianao izy satria ianao ilay fahazavany zao tontolo izao. Eo amin'ny toerana misy ianao dia barakay ny aizina. Tsy maharety aika ho an'Andriamanitra. Ianareo mifanahy ny tany. Jesosy tsy niteny hoe miezaky ny hosirana fahazavana, fa hozy izy hoe ianareo ny fanasina sy fahazavana. Raha dika mila miteny mihoatra lavitra noho ny teny zarainao ny fiainanao vakiana amin'ny fanananao ny teny velona mampiasanao ao anaty. Miteny ny fahaizanao mizara fitiavana, miteny ny fahaizanao mamela heloko, miteny ny toe-po miatikaty sy korotana, ny toe-po tony miteny lavitra. Ny tena marina dia izao ny fitondran-tena sy ny fijoroa ao amin'ny teny fahamarinana dia miteny lavitra noho ny toroteny sy ny fahaizantsika mampianatra. Ity ny tontolo oram-panahy mila hitandremantsika. Ny vavolombelona tena mahery vaika eto amin'izao tontolo izao sy andrasan'izao tontolo izao dia tsy manomboka amin'ny vava mahay miteny sy miresaka fa fiainana maneho an'i Kristy. Amin'izao ny faran'izao dia maro ireo mandresy lahatra miteny tsara rindra sy fahamarinana toa tena lalipaka fa manadio ny tenany amin'ny zavatra lazainy satria tsy mifanaraka amin'ny zavatra toriny ny fomba fiainany. Tadidio izao tontolo izao mampiasa maso mihoatra noho ny sofina. Tsy dia mihaino loatra intsony ny olona fa mijery ny olona. Noho izany raha tiantsika ny vavolombelona izay iainantsika ao amin'ny Kristy hipaka sy taonany maro ho resy lahatra ho an'Andriamanitra dia mila hita ny olona ny avant et après ianao. Zao tontolo izao tsy mitady mpitory-teny be sermona fa mitady kristianina mijoro anambarany Kristy eo amin'ny fiainany. Tsy mitady olona mahay mitory fitiavana fa mana problème mizara fitiavana. Tsy mitady olona tena mahay mitory teny mamela heloko nefa manana problème mamela heloko amin'ny manodidina azy. Vokatry ny fanahy miasa ao anatintsika sy mampiasa antsika no hanokatra ny vavantsika hiteny fahamarinana. Zany no andrasan'Andriamanitra amintsika mba ho hita soritra eo amin'ny fiainantsika ilay fahamarinana tenin'ny apôstôly Paoly hoe ankehitriny dia efa nanombo ny nofoko sy ny fandriako sy ny filako teo amin'ny hazo fijaliana ary androany reko ao anatiko fa tsy za tsoa no velona fa Kristy velona ato anatiko. Afaka mampaheritsika hoe fitiavan'Andriamanitra. Publie amin'ny réseaux sociaux tsika mizara an'izany amin'ny FB, amin'ny WhatsApp. Inona ilay zavatra haingana hitan'ny olona rehetrarehetra ny Instagram sy ny sisa. Fa zao tsy nizara an'ireny aloha ny tian'Andriamanitra ho hita voalohany fa ny fonao alohan'ny nizara an'ireny efa namela ny hafa ve ianao, namindra fo ve ianao, mananolana amin'ny fizarana fitiavana amin'ny hafa ve ianao. Tsy ny fizarantsika fa melan-keloko an-tsoratra fa vakiny eo amin'ny fiainantsika zaraina alalan'ny olona fa mbola velona ao anatinao Kristy ilay namela ny maro teo amin'ny hazo fijaliana. Halleloja. Mahafinaritra be ilay fijoroan'ny pasteur
Ery teo vavolombelona. Fa ny fiasa amin'ny fanamasina dia mamerina foana eo amin'ilay programa pahatsapahatena iainana ao anaty fahazarana. Tena nijoro ny vavolombelona. Zaho izy miavonavona. Misy ny anankiray arabaiko dia misy tonga dia tsy arabaiko fotsiny zao fa dinganiko. Nefa tsy nanao nininahako. Dia zao nefa le fanomezam-pahasoavana tsy niala fa tao ihany. Na teo ara le toetra tsy nety tamin'Andriamanitra satria ny fanomezana avy any ambony avy amin'ny ray ny fahazavana dia tsy misy aloko ny fihodinana na fanenenana. Rehefa nomeny iny dia nomeny. Dia zay mahatonga antsika tsy mamaritra ny fankasitrahan'Andriamanitra antsika amin'ny fanomezana nadon. Alléluia. Fa union dia mamboatra ny relation et communion ho tanteraka eo amin'ilay antom-pisy sy ny ilan'Andriamanitra anao mba hahalalany ianao amin'ny fotoana hiverenana. Eto dia apetrako. Tsy menasy ny fiverenan'i Jesosy fa fanairana. Satria na tiana na tsy tiana ho avy tampoka izy. Nareo ve tsy mahita fa meratsy izao fiainana izao? Eto Madagasikara fotsiny hita maso, hita poko, hita pirenena ny zavatra mitranga androany. Raha oharina amin'ny zavatra mitranga 5 taona dia misy zava-baovao mitranga foana manahira-tsaina eto ambonin'ny tany. Tsy eto Madagasikara fa manerana n'izao tontolo izao mihitsiny. Meratsy ny olombelona. Miova le fomba fijery ao anatin'ny fotom-pisainana hieverana ny atao hoe tena fiainana namoron'Andriamanitra ny olona. Ilaintsika mijoro ao anaty fahatakarana mamantatra ny alalan'izay zavatra rehetra lazain'i Jesosy ampatsahivany atsika. Namorona anao ho fanasiny izy, ho fanasiny tany. Dia hozy izy, raha io fanasiny io ny tonga matsatso dia inona no asira azy? Zany hoe ny fisinao dia tokony hampisy tsirom-piainana ao anaty fahatsatsoana. Misy tsirom-piainana azo raisina avy amin'ny fisitsika. Ny sira tsy haino fa any amin'ny tsiro no ahitana fa ao izy. Mahagaga fa misy tsiro ny karaoty fa tsy mivoaka raha tsisy sira. Ohatr'izany koa ny laoka raha vao tsy ampy sira dia mitady le antonony lela amantarana hoe zany ny tsiron-kanina mampatsiro azy rehefa ao ny fanasina. Dia tadidio fa raha anatin'ny fiarahamonina anankiray ny mahatsapa ny olona hoe tsy matsatso ny fiainany dia midika fa tsy nijoro izay ho fanasina milaza fa manana an' Jesosy hilatsaka mba haneho ny fahamarinany hampisy tsiro an'ilay tontolo misy ianao. Tadidio fa misy olona rehefa lasa izy dia misentony rehetra hoe sofa lasa. Fa misy olona na absent 5 minutes ao amin'ny fiainanao ary dia tadiavinao satria fantatrao fa fanasina izy. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Tsy hoe amelanja ny présence anao ny zavatra tiako zaraina. Fa ny fahafahan'Andriamanitra mampiampita fahatsarana amin'ny alalan'ny fisinao sy ny fanekenao ny mahay ao azy sy ny fanatrehany ho ilay fahafenona tsy hanampiana ary ilay fahabangana tsy azo nininina soloina eo amin'ny fiainanao. Misy fotoantsika indraindray mametra-panontaniana rovaliako ilay izy. Zao ny fanontaniana petrakitsika. Pastera fa inona moa no tena ilana an'ilay faharetana ho le olona tsy manam-paharetana ny manontany io. Fa maninona ny tsy maintsy ilaina ilay faharetana ho isy amin'ny vokatry ny fanahy. Enoy, raha mifanaraka amin'ny zavatra tianao foana ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao dia tsy ho tonga any amin'ilay programa tian'Andriamanitra ahitananao mihitsy ny fiafarany ny fiainanao. Mahafantatrareo ve fa
ny tsy faharetana dia manimba ny planin'Andriamanitra. Ny tsy faharetana manimba ny planin'Andriamanitra. Jona 20:20. Alleluia. Ny 9 ka hatramin'ny 9:4. Rehefa voalazan Jesosy ny teny izany dia nandeha izy mba ny mpianany, ka nitany lohasan'nydrika nikidrona ary nisy saty eo izay nidirana izy sy ny mpianany. Ary Jodasy koa ilay namadika azy dia nahalala izany tany izany satria pakao matetika Jesosy mba ny mpianany. Ary Jodasy rehefa nahazo ny miaramila iray toko sy mpiandraraha avy amin'ny loha mpisorona sy ny fariseo dia nakeo nitondra fanilo sy fanalina ary fiadina. Ary satria fantatry Jesosy izay rehetra anjo azy dia nivoaka izy ka nakao tamin'ireo hoe iza moa no tadiavinareo. Ary eo namaly azy hoe Jesosy avy any Nazareta. Toy Jesosy taminy izao noho izy. Ary teo koa Jodasy ilay namadika azy. Ary hoy Jesosy vao nilaza taminy hoe izao noho izy dia nianitra ireo ka lavo tamin'ny tany. Ary Jesosy nanontany azy indray hoe iza moa no tadiavinareo. Dia hoy izy ireo Jesosy avy any Nazareta. Dia Jesosy namaly hoe efa nolazaiko taminareo fa izao noho izy. Ko raha izao no tadiavinareo dia avelao andeha ireo. Mba tanteraka ny teny izay nataony hoe tsy nasiaka izy very izay nomena ho ahy. Ary Simona Petera nanana sabatra dia nanatsoaka azy ka nikapany mpanompo mpisorona ary nafaka ny sofiny ankavanana. Ary Malko no anaran'ilay mpanompo. Dia hoy Jesosy tamin'ny Petera ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao. Mikapoaka nomeny ray koa tsy hosotroko va. Dia andony antsika eritreritra. Ny olona araky ny tantara, ny olona anao arrestation isambotra an Jesosy dia tsy latsaky ny eninjato. Eninjato nisan'ny olona tonga teo isambotra an Jesosy. Eninjato la isambotra olona anankiray. Rehefa tonga ireo niteny tamin'i Jesosy ao amin'ny Luka 4:20 ny 9:7-10. Luka 4:20 ny 9:7-10 dia izao ny zavatra nitranga. Raha teo aminareo isan'andro teo kianjan'ny tempolo eo Jesosy dia tsy nanintsy tanina tampoka ianareo fa izao ny fotoanareo sy ny herin'ny maizina. Izao ny fotoana. Dia eritrereto tao anatin'le fotoana mapety isam-bora ny Petera ny namoaka sabatra. Atsakany an-tana izay mandeha. Teo Petera ny namoaka sabatra nanapaka ny sofo Malko mpanompo mpisorona. Tsy hay hoe taizy Petera ny nianatra nampiasa sabatra. Fa tamin'io le sabatra tsy nanapaka tenda na soroka fa sofina ny tapaka. Petera zany nampiasa fitaovana tsy hay ny mampiasa azy. Ianao zany rehefa hoeti-po dia manao zavatra tsy fanao. Dia ndao ne saintsika raha raikitra ny savorovory teo satria vo Malko dia tokony ho raikitra ny rombo na niady. Jereo anefa olona eninjato no ifanandrina amin'ny 20 satria Jodasy efa niala dia 20 hatramin'ny Jesosy zany. Jesosy anefa tsy voasoratra hoe maty tao Getsemane. Amin'io Jesosy efa engagé, efa nanaiky ny ho faty. Noho izany tsisy intervention ny lanitra hiditra mihitsy eo. Fefa votsitra ny fotoana nany ekeny tao am-pony isam-borana azy. Efa nisy permission zany na fahazahon-dalana azo mpisambotra akazy. Dia tao tsika eritreritra. Jesosy tsy voasoratra hoe maty tao Getsemane, fa Jesosy voasoratra hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana. Atsakany an-tanan'izay mba mandrea. Misy zavatra tiako lazaina fa araotra amin'ny farany. Raha teo zany Jesosy maty dia tsy nitsangana izy satria tsy tao anatin'izay voasoratra. Tsy tao anatin'izay voasoratra ny hafaty azy eo amin'ilay toerana ny samborana azy. Tsy teo ny voasoratra hafaty an Jesosy. Midika fa tsy voavonjitsika ary tsy nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy. Teo amin'ny hazo fijaliana ny voalaza. Zany nantony ny aretan'i Jesosy satria tsy maintsy miaritra ny fampahoriana izy mba hahatonga an'Andriamanitra hiasa sy hafeno ny fepetra ny programa mpamonjena araka ny planina
zay voasoratra momba azy sy planina zay voalaza tsy maintsy izorany aminjeny sy aminjeny ianao. Noho izany tsy tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay voasoratra. Raha ohatra ka ny famaizan'ny Petera tsy nanam-paharetana no narahana, tsy ny planin'ny fihetseham-pon'ny Petera, satria ny planin'ny fihetseham-pon'ny Petera raha niteraka rombo na ato teo ka maty tao amin'ilay toerany Jesosy sy ny roa ambin'ny folo satria 900 no sambotra azy. Dia tsy vita ny planin'ny mpamonjena fa voasakana ny planin'ny mpamonjena. Dia jerenareo, voatery Jesosy tsy maintsy nijoro nametaka sofina tapaka mba hisiny fandriam-pahalemana izorany makany amin'ny hazo fijaliana no ny fietreretana anao. Tsy maretiaka mafimafy kokoa. Eto zany dia manome fampianarana antsika ny tenin'Andriamanitra. Tsy ho kristianina hoentin'ny fihetseham-po, fa kristianina hoentin'ny fanahy masina, mametraka ny planin'Andriamanitra ho ambony na eo amin'ilay dingana tsy hanekeny sainao ny zava-misy lalovanao aza. Andony tsika isaina tsy hoe fifaliana ho an'i Jesosy ny ametaka ny sofony maly koa satria tena mirakla izy. Tsy izay ilay izy. Fa satria rehefa nahita ireo olondreo hoe milamina ny sofony maly koa, rehefa maiky Petera hoe tsisy misambotra sakana ny lalan'ny hazo fijaliana. Zay ny programa Petera. Hoe tsisy makasika ny tompoko zany, fihetseham-po izy, mety fitiavana le izy, fa sakana ho amin'ny planin'Andriamanitra le izy. Niditra tseritra Jesosy, alao apetaka ny sofony maly koa mba hisy fandriam-pahalemana. Amin'izay tsy voasakana le planina sy le programa anatanterahana ny famonjena, ahafatesana eo amin'ny hazo fijaliana fa tsy ahafatesana eo Getsemane. Teto Jesosy tsy maintsy nasitrana miaramila nitsangana ho fahavalo. Anapetaka Jesosy ny sofony maly koa. Ary teto tena nomboka mitady amily lalana ny lalan'ny famonjeny Petera, vokatry ny tsy faharetana sy fihetseham-po diso toerana. Vokatry ny tsy faharetana sy fihetseham-po diso toerana. Maro amin'ny olona mamily lalana ny fiainany ho any amin'ny tsy tokony alehany noho ny tsy fisian'ny faharetana. Ary azonao ve mandrava amin'ny planin'Andriamanitra ny fihetseham-pon'ny Petera na tena fihetseham-po nitiavany an Jesosy azy? Mbola tsy tonga lavitra ny fahalalan'ny planin'Andriamanitra nametraka ny lanjany mandrakizay sy ny famonjena ny olombelona arak'izay nilazain'i Jesosy hatramin'ny voalohany. Izy mihitsy ilay nitenen'i Jesosy hoe nivoaka ianao ry Satana, satria nanakana izy tsy eo amin'ny hazo fijaliana zany mihitsy ianao ka. Ianao tsy eo amin'ny hazo fijaliana zany mihitsy. Tsy ho faty eo ianao Jesosy, ho avy ny andro ny zanak'olona ho eo amin'ny hazo fijaliana mbona dia ho faty izy. Toy izy Petera, sanatria tsy antra aminao zany toy Jesosy, nivoaka ianao ry Satana. Efa bedy izy tamin'iny fa mbola nitondra sabatra ihany izy tao Getsemane. Petera zany tena mafana fo tian'i Jesosy. Tena tian'i Jesosy izy. Fa tsy nahay ny tian'i Jesosy izy. Zay ny tombontsoa antsika, mitian'i Jesosy eo amin'ilay tena endrika tokony hitiavantsika an'i Jesosy. Mandray fampianarana ianao mba ho voahitsy ny fomba fijerinao ny amin'ny fitiavan'i Jesosy. Be dia be no mitoro ny fitiavan'Andriamanitra, fa tsy mahatonga fon'olona anatona an'Andriamanitra sy hanaja azy. Taionina fotsiny hitady Andriamanitra mpamindra fo, fa tsy manatona an'Andriamanitra mba hanova ny fiainany ao anaty sy ny toepony. Zakaios raha nanatona an'i Jesosy, tsy tonga nanatona an'i Jesosy izy hitady famindram-po, fa tonga nanatona an'i Jesosy izy amin'ny fo mavesatra dia anana fiovam-po hiaina ny fankasitrahan'Andriamanitra. Zany mahatonga ny décision Zakaios ara-potoana rehefa niaona tamin'i Jesosy izy. Ny fanapahan-keviny ara-potoana vao niditra ny tranon'i Jesosy dia hozy izy
tompo zay fananana nalaky tamin'ny fanambakana dia onerako avy afateny ary omeny fanetsasaky ho fananako omeko amin'ny malahelo zany hoe na Bartimeo jambara taloha ampandoaviny ety mpangataka ampandoaviny ety tena olona miaina amin'ny mamona sy tia vola ratsy fanahy na mpangataka azakana ety mpanota amin'ny fiantsoana azy tao an-tanàna fa rehefa niona tamin'i Jesosy izy tsy niaraka tamina toe-po hitady famindram-po fotsiny fa rehefa avy eo anony ataony dia mangataka famindram-po indray manaraka tsy zay le attitude tao anatin'ny fony Zakaiosy fa reny Zakaiosy nivesa ty ny fahoriny reny hoe misy fanahy miazona azy te ho libre Zakaiosy rehefa niona tamin'i Jesosy izy rehefa niona tamin'i Jesosy izy tonga zay vesa mpanovapo tia ny ainana no lasa ny ainany teo amin'ny fananten'i Jesosy satria tonga Jesosy tsy hoe hitondra famindram-po manana ny fahatsapana hoe maivana izy fanena tamin'Andriamanitra fa rehefa avy eo manota ihany fa taoriny le etaeta-panovana nitatsehatra ny famangin'Andriamanitra nanafaka azy tanteraka ary tao tokantrano Zakaiosy nanomboka le tenin'i Jesosy hoe raha ny zanaka no afaka dia afaka tokoa ianareo ary androany maraina mahita olona eto miaraka amin'izany etaeta zany afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Halleluja, halleluja. Za mino tena mino fa Andriamanitra androany maraina hiasa mahery eo amin'ny fiainan'izay zanany izay ary fantatra fa izay zanany izay no antony ty fivoriany ty androany marina aloha zany sa tsy marina e nao ny antsika hijery zavatra anankiray isika dia nantsoan'Andriamanitra ho isan'ny zanany iaina sy ampiaina ny fisitsika eto an-tany ny fahatahorana an'Andriamanitra very ny fahatahorana an'Andriamanitra. Nisy fotoana namaky an'ity teny ity dia nandiny tena rehefa avy eo le fandiny tena mety hoe tsy ananan'ny olona izay tsy vonina androso fotoana loatra ny ho tonga ao anatin'le fahamarinan'ity teny izay hovakiako ity. Matteo 7:5-10. Mitandremy ianareo fandrao voafitaky ny mpamina ny sandoka zay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry fa ny ao anatiny diambody mitohy izy. Titre prophète ety ivelany fa ny ao anaty ambody. Matteo 7:10-12. Matteo 7:10-12. Indro zao maniraka anareo tahaka ny ondry ampovoan'ny ambody, ko endre tahaka ny menarana, ary mora tahaka ny voromailala. Ny asan'ny apôstôly 2:20. Dovaka itsika misesikely le teny aloha dia avy eo fanazavana amin'izay ny miditra. Ny 7:20. Fantatro fa rehefa lasa dia isy ambody masika hiditra eo aminareo zay tsy antra ny ondry. Iza ny teny andreo? Jesosy. Ny mpianatra koa ny teny andreo. Rehefa nijery sy mitazana amin'ny maso ara-panahy sika dia tadidio reo zavatra rehetra nylazainy Jesosy ireo dia mitranga amin'ny fiangonany ny andro farany avokoa. Mila mailo zay rehetra ny andro papakatra mba hifantoka tsara amin'ny Jesosy Kristy sy andray ny afatra mba ampiorenana ny mpianatra, ampiorenana ny mpianatra zay miaino ny fanambarana azy omeny Jesosy tsy ho voafitaky ny ambody. Ahoana ny fisehoan'le izy? Na andro zay dia voasa tao anatina fivoriam-bavaka anankiray. Fen'olona sy mpanompon'Andriamanitra maro. Tamin'io fotoana io dia nitoriana tao amin'io fiangonana io, tao anatin'io pasteur lehibe no tao zany dia mba anisan'ny voasa tao anatin'le izy tsy ho tononoko ny fiangonana, tsy ho tononoko ny anaran'ny fiangonana, tsy ho tononoko ny zavatra rehetrarehetra momba an'izay. Fa le zavatra nitrangana naitra fotsiny mba hozaraiko aminareo hoe atraizy
ny fiainam-panahy ny fiangonana amin'izao andro faran'izao raha miatika ny bokin'ny apokalipsy sy ny afatra ao amin'ny apokalipsy toko 2 sy ny apokalipsy toko 7 ny amin'ny afatra ho an'ny fiangonana 7 any Azia. Ny toroteny ilay mpanompon'Andriamanitra lehibe tao dia nizara izy mahakasika momba ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony sy ny fitiavany. Rehefa tonga teo amin'ny fotoana anankiray mpanompon'Andriamanitra io rehefa avy nizara teo dia nampanangatana ny mpitandrina io hoe ny ao anatin'ny fivoriana io nefa mpitandrina diakona mpanao raharaha ny asan'Andriamanitra daholo satria tena ilay izy kosa aloha nafilotra be mihitsy ny fomba nizarany ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fahasoavany tena mainina be zay kosa aloha tena mainina be fa zao ny fanontaniana izy aminareo ny voafatotry ny o tamin'ny firaisana ranofo na mijangajanga kanefa mbola namindran'Andriamanitra fo ka velona tapamonjena androany tena mitsotra aminao fa 90% tao amin'ilay hevitra na nangatanana daholo saiki safotra i pastora Rodolfo saiki safotra ny tenanay fa manino izahay ny saiki safotra tahita satria tsy hoe any amin'ny évangélisation de masse any ivelany fiangonana ny fanontaniana no mipetraka fa olon'Andriamanitra sy mpanompon'Andriamanitra daholo kay no mbola voafatotry ny firaisana ranofo sy fijangajangana sy fahalotona raha-pitondrantena na nangatanana ho 90 isan-jato. Pasteur, diakona, mpiandraikitra zany hoe raha diky ny atsasaky ny mpitarika mahery tao amin'io fitandremana sy io asa fanompona io dia tafiditra tao anatin'ny tsangatanana avokoa hoy isan'izay nanaiky fa raha tsy tao ny famindram-pon'Andriamanitra ary mbola eo ny mahatonga azy manony ataony ao anatin'izany fomba fiainana mampitoboka mbavafo mafy dia mafy loatra izany. Taitra mafy a satria tsy tokony ho izany ny zava-misy tsy tokony ho izany mampitomany satria zanak'Andriamanitra manodidina fa tsy hoe olona voatomina akory vavaka sy nangataka famindram-po tamin'i Jesosy ny nataoko tao anatin'ilay fivoriana ray manontolo toy ny hoe very ny fahatahorana anao eo amin'ny fiangonana Jesosy sa misy problème ny toroteny reny mpitandrina sy ny fampiofanana pastora mila miverina amin'ny fahatahorana anao ny fiangonana Jesosy amin'izao ipiry any mandray fitarainana pininy amin'ny zavatra miantsa amin'ny hoe victime amina firaisana ranofo ataona mpanompon'Andriamanitra mangingina ao amin'ny biraony amin'izany pastora profeta mijangajanga ratsy fitondran-tena maka vola amin'ny fiangonana mamitaka misandoka tsy tena pastora fa ozy Jesosy hoe ambody mitafy janak'ondry tsy natsontsika iandrondry fotsiny fa nymesy amahana azy teny fiainana Jesosy raha nyteny tamin'ny Petera tia ava ianao fa ny ondry fa tsy hoe volosy Jesosy naniraka mpitandrina akakoira fa mana sady angatsy mareteka ao an'Andriamanitra ny fanararotana ane dia ataon'izay tsy manome lanja ny tompo izay nametraka azy iandro ny ondriny tsy ny ondry fa any Jesosy tandrema ny fo feno avinavina fotsy manety tena betsaka ny tianangana sa fanompona ho azy fa tsy any Jesosy satria rehefa anao fanompona dia mahasari-piaro anao fa rehefa any Jesosy ny fanompona tokony hasari-piaro azy ny fahasari-piaron' Jesosy ny tokony hanapaka ao amin'ny asa fanompony Jesosy ilainy Jesosy fiangonana feno fitiavana miray fo maneho fahadiovana sy fiantrana maneho an'i Kristy impiry any mahalala sy mandray fitarainana fandraindray mpitandrina miaraka amin'ny vehivavy 5 sy 9 ao anatin'ny fikambanana tsy fantatry ny vadiny nefa voalaza fa église évangélique mitory an'i Jesosy antsoina hoe fifoazany ny andro farany ry mpanompon'Andriamanitra isany
miangavy aho tsy niantsona hoe pasteur ny pasteur ary tsy niantsona hoe profeta ny profeta aoka zay tena profeta no profeta ary zay tena pasteur ny pasteur fa raha misantoka anarana fotsiny ambodiny anarany mila tonga saina amin'ny fiangonana ny fiangonana miaina ao anaty falotona dia tsy miandrandra fampakarana ary rehefa miteny hoe ho avy Jesosy soreny ianao mavesatra ny ao anatinao sy tsy lazay anao fa menasy zany satria anao tsy miomana ka ho fomba hoanao ny ampiomanao ny olona fifantohana ne miankina amin'ny fandresen-dahatra ao anatiny foe fa tsy fanaperana ny fiainany eto an-tany fa isan'andro tsika dia mandroso tsy manana kôtry ny androany raha mba fantatrao ny regret sy neny le mpanan-karena ratsy fanavery ny angavany Abrahama hoe mba andana irao eny ambonin'ny tany raha mbola misy fianakaviako any fa tsy tiako tonga aty ho sarobidy aminao ny ray andro omen'Andriamanitra andinianao tena ibebanao marina ialànao amin'ny faharatsiana teny ijoroanao an'Andriamanitra ndao tsika hianatra hanaikotaria amin'ny fanamasinana tena aoka hiala tsy ho amin'ny eglizy intsony ny fahotana tompoko ny kristianina tsy tokony miaina ao anaty ota tsy fiainana ny fahotana tsisy hoe nanota tena tsy fananiko fa tsy tonga saina raha mbola ao ny safidinao azam-panekena ekohaka amin'izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony rehefa tsy tokony atao dia aza atao zany ny fiangonana miandry an'i Kristy miandrandra ny fiverenany mila masina mila marina mila matahotra an'Andriamanitra mila manaja azy raha droany zao ny miantso dia mba miteny hoe madio ve ny tananao tsy manao kolikoly tsy ampiasainao faharatsiana tena an Jesosy ve dia mety amaly ianao pasteur Rodolphe mo fa tsy Rodolphe zany matanitany fa raha tsy zany pasteur teto lanitra dia ny amaliko anao fa avaka Jesosy dia niteny hoe ny ety an-tany ny any an-danitra asio tehaka ho an'Andriamanitra pasteur nareo amin'ny fanomponao manomboka mientitra loatra tsisy azaka tsononareo rehefa kelikely fa be fantsy loatra dia na le fantsony fantsika isaky mihetsika zany dia isan'andro tsy tokony ho zany ny andrenesantsika ny teny mpahamarinana rehefa tena tiatsika ely izy anovany ao anatsika dia tokony fahafinaretana zaka ny sofintsika satria manaiky tsika ny an'olo tena hiaina amin'ilay fiainam-piovana halleloia nday mandeha zay ny kapohan'le marteau mafy le fantsika fa maninona ozy izy ny kapohanao dia zao no nataon'le fantsika raha tsy kapohanao raha ozy le marteau raha tsy kapohako ianao tsy ho tonga amin'ny anjara voatendrinao satria ny ilana amin'ny fantsika ametahan-javatra marary aho ozy izy heretikely fa rehefa mitoety ianao dia tsy hongotana nakapohana intsony misy anjara voatendry ohatry ny fantsika isay tian'Andriamanitra ahitananao dia nitoetra tsy hetsika ao aminy mandrakizay noho izany raha mbola eny an-dala mpikapohana anao izy apiditra tsara anao any amin'ny destin izy mivadika izay rehetra asio tia tanana mafy ho an'i Jesosy halleloia Andriamanitra anie tsy niantso antsika tanteraka fa tsika tsy tanteraka mihitsy alony na tsony tsy mila anao tanteraka izy na mety be ny fanatonanao azy fa ianao ama izy ianao no ilainy anantona azy tandremanefa fa ny hoe tongava amin'izao maizy ianao zao tsy tanteraka izao tsy zay no midika hoe mitoera amin'ilay tsy fahatanterahanao ihany mandrakandroany ianao le tsy tanteraka no ilainy fa ny antsony ianao hovainy anahaka azy aloha
atao inona moa fiainam-baovao raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy iaina fiainam-baovao atao inona fiainam-baovao raha ohatra ka Kristy hoe olom-baovao fotsiny titanao entinao fa marina an' Jesosy fa ny fiainanao teo aloha ratsy lavitra no le taloha azy no idiranao amin'ilay fiainam-baovao nefa ianao mody milaza hoe ao amin'ny Kristy tsy ao ianao zany fa aza be resaka. Halleluja. Jesosy tianao loatra izy tsy amelanao izy hitoetra amin'io fiainana mandravanao ao anaty io ao anatin'io faratsiana io fantatra Jesosy hoe aiza inona ny vokatry ny ota ary hitondranao aiza ny tady io fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia miandry anao amaha izy ianao fa tsy amelanao hitovy amin'ny teo aloha velively. Ary zay rehetra niona tamin'i Jesosy tsy hoe nionona fotsiny fa nionona fotsiny satria nandray azy nandray ny famindram-pony dia mionona namindrana foako olom-baovao notako rehetra ny esoriny dia zao afaka ianao miteny afaka nigadrako nandevozina talo afaka ho ankehitry odiany aminao a tompo gadra no afaka rehefa afaka le gadra dia zao aza mionona fotsiny nandray mifamindram-pony fa mandrosoa isan'ny olona manana fiovam-po. Maria Magdalena niainga vaovao tsy nitovy tamin'ny teo aloha tsony taoriny fionany tamin'i Jesosy tsisy tantara tsony nandrenesana amin'ny fiainan'i Maria Magdalena avy niona tamin'i Jesosy hoe mbola miverina njangajanga indray hono izy. Zakaiosy koa ohatra zany ry Petera rehefa tena feno ny fanamasina taoriny fahafenony Petera lasa nanam-pahasahiana ny hofaty indray nefa nanday telo tamin'ny mbola tsy nahazakany an'izany fony izy teo amin'ny nofo. Tena misy tsara mihitsy ny atao hoe avant et après. Ny angatahako aminao mba tsy ho fiainana avant foana ny fiainanao androany fa mba le après amin'izay no hitantsika menakavy ho voninahitra Andriamanitra. Halleluja. Ny hoe niona tamin'i Jesosy dia mamaika an' Jesosy dia ny fiovanao tanteraka. Ny vokatry ny taoriny fionana amin'i Jesosy dia fiovam-po tanteraka. Ny olana amin'izao ane averiko indray betsaka mitady an'i Jesosy amela heloka azy amela heloka ny tenany fa vitsy ny manantona an'i Jesosy tena mangetaheta fanovana ohatran'ny Zakaiosy. Betsaka averiko moramora ty le olana betsaka ny mitady an'i Jesosy amela heloka azy fotsiny tonga ho fanatrian'Andriamanitra voavela indray ny heloko zay tany am-piangonana dia voavela ny heloko ohatr'izay ny sensation ananany fa vitsy ny manantona an'i Jesosy tena mangetaheta fanovana leo an'le fiainam-paharatsiana fa tena tianana an'le fiainam-baovao amin'izay amazanak'Andriamanitra azy. Jesosy ohatra ny ampiononanao amin'ny famindram-po zany ny tiana ho tadiavina fa tsy Jesosy hanovanao. Zao anefa ny tena fitiavan'Andriamanitra dia miasa manaisitra anao amin'ny ota izay avery ianao mandrakizay tsy tokony hiverenanao intsony. Misy olona resy lahatra amin'izany feto hoe tena marina zavatra tenen'ny pastery zany. Halleluja. Mahatonga antsika mpanompoandriamanitra maro zao niaraka izany miaina ao anaty fahotana toy ny mampirafy, mijangajanga, mamita bady, mangalatra kely, manao adalana satria tsy ao ny fahatahorana n'Andriamanitra. Rehefa matahotra n'Andriamanitra tsika rehetra mantsy le fiangonana miakatra ka tsy hoe natao mpitandrina sy ny olona mpiandraikitra ihany izy fa nataontsika menakavo mahatonga mizara izy amintsika koa. Tadidio fa tsika rehetra aloha mpitandrina amin'ny fiainantsika voalohany. Amen sa tsy amen. Dia mila mizary tsika mandeha amin'ny lalan'Andriamanitra. Ny fatahoran'Andriamanitra dia mitona tsika akeo amin'ny mazava. Hoentin'ny fatahoran'Andriamanitra ianao akeo amin'ny mazava. Dia ireo tontolo tsy mendrika rehetra mbola iainantsika ao amin'ny mangingina dia hoentin'ilay fahatahorana n'Andriamanitra hoe ao amin'ny mazava amin'izay. Dia rehefa matahotra n'Andriamanitra ianao
dia lasa tsy menatra tsony fa mijoro vavolombelona sy mifona amin'ny publika aza raha ilaina hoe tena tsy netiny nataoko fa mifona aminareo ahako ny amin'ny zavatra tsy tanteraka teo amin'ny fiainako hatramin'izay ohatr' izany le izy na ny fatahorana an'Andriamanitra no mitondra anao hibebaka na ianao anafina n'le eloka dia fahafambaraka no hitazana ny maro ny fisianao ao anaty fijoroana tsy tanteraka. Eo amin'ny olona izay matahotra an'Andriamanitra dia tsy misy fiainana miafina. Sika malala fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra sika dia tsy maintsy hampamoahana eo amin'ny mazava ny ratsy rehetra. Jesosy ny teny, izay ataonareo mangingina hozy dia ho kabariny eny ambony tafitrano ka ny teny no milaza an'izay ho am-pontsika. Miresaka azy ao manambara ny ten'Andriamanitra milaza ny ho-ponao. Fa rehefa tarafy ny teny mifahotana dia asehony miariary aloha mba hisy bebanao. Ianao no tenen'le teny le fahamarinana. Tafiditra anatinao le fahamarinana. Dia le fahamarinan'le teny manitsy ianao. Manome anao fahatsapana hoe tsy netiny nataonao mba hisy bebanao. Atsangany an-tanan'izay mandeha. Fa zao, raha voatsekenao le teny amoaka an'le fahamarinana hibebanao, dia na ny fahotanao no afeninao nefa manala barakanao. Na ny fahotantsika no asehontsika amin'Andriamanitra hoe tena diso amin'ny fanetretena. Na ianao isafidy hatonga ny ota tsy bebanao ho fietrenao satria lasa mampietry anao hitondra fahafambaraka ho anao. Rehefa mirehitra ao am-ponao ny afo ny fahatahorana an'Andriamanitra dia tsy vitanao ny miazonao am-ponao le ota miafina mitady hamatotra anao isan'andro. Fa ny fanahy amin'ny fahatahoran'Andriamanitra ny ampiariary le zavatra tsy mety hatonga anao hiteny ao anatr'Andriamanitra hoe tsy lasa tsony ho fiainako raha mbola mitohy amin'izao. Hovay rehefa mirehitra ao am-ponao ny afo ny fahatahorana an'Andriamanitra dia tsy vitanao ny miazonao am-ponao ny ota miafina mitady hamatotra anao isan'andro. Ny fahatahorana an'Andriamanitra dia toetra teraka avy amin'ny fahalalantsika, ny alehiben'ny fitiavany antsika, ny famonjeny antsika, ny fahasoavany eo amin'ny fiainantsika. Mampirisika antsika ametraka amin'i Jesosy ny toerana mahatompo azy. Mpanafaka antsika amin'ny fanekentsika hamaly ny antson'i Paoly amin'ny Romanina 12:2. Atolory ny tenanao rahalahy ho fanatitra velona, masina, sitak'Andriamanitra fa fanimpom-panahy mety ataonao zany. Ka ny fanoloran-tenanao dia azo tarafina amin'ny hoe hatraiza ny fahatahoranao an'Andriamanitra. Zany teny zany androany no anaran'Andriamanitra antsika amina toepo hijoroantsika sy hitondrantsika ny fiainantsika indray ao amin'ny Kristy ny hoe iray aminy. Tiako ianao androany hiteny amin'Andriamanitra hoe fotony ianao no angatahako Andriamanitra. Mitebo fity le izy. Amen. Mamela heloka mandrakariva. Rehefa tsika miova dia tsika koa maivana. Ianao hoe rehefa tsisy vesatra tsony ao anatinao dia mandeha miaina ianao. Zany hoe tonga dia mandeha jolie fotsiny. Ianao misafidinao mihitsy misy zavatra avy avy any. Tsy famarinana zany. Tsy maninona. Fa tena tsy andeha amin'izany Andriamanitra. Izay fiantraikany eo fiantraikany. Fa za hijoro anao hatramin'ny farany asy tehaka mafy ho an'Andriamanitra. Manomboka renao indray misy pression. Tady hamily lalananao. Iainao anaty fahalitoana sy fahotana. Dia hozy izy hoe zanako, tiako ianao iaina ny fiainako. Tendany antsika eritreritra ao anatina fanoloran-tenitsika isan'andro manahaka an' Jesosy amin'izay. Tarafinao izy sy ny fomba fiainany. Raha izy ny teo amin'ny toeranao dia ahoana ny nataony. Ato anaty Baiboly tsisy olona nampitsangana an' Jesosy zany. Ary nahita azy nitsangana teo ankavanany iray. Afa-tsy Etienne na Stéphane. Olo-kendry sady feno fanahy masina izy. Voalaza fa feno fanahy masina izy satria namela heloka na dia izay nitorabato azy aza. Namela heloka na dia izay nitorabato azy aza.
Ary rehefa ho afaka ny ainy dia niteny Stefana ozy izy boky ny asan'ny apôstôly. Aza isainao elony any Andriamanitra so zavatra taony zao. Ary nisokatra ny lanitra tena hitany Jesosy izy nitsangana teo ankavanany ray. Ny olona nahazo bravo rehefa hiala teto tany. Tsy Petera voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana nanolotra ny tena no maty martiora. Fa Stefana maty martiora ny finono tamin'ny fitoraham-bato ny eloavany famelan-keloka ny hafa zay nitora-bato asany hoe tsy hoe namela heloka 3 andro aty aorina fa eo ampanaovana ny asa fitoraham-bato navelany zay nitora-bato azy. Mbola zavatra hafa koa zany. Afa ny hoe tonga saina ianao afaka 3 andro ny tsy nentiny nataony hafa. Dia mamela heloka azy ianao rehefa nandinika ka nijery baiboly dia hitako mihitsy fa tokony hamela heloka kay tamin'iny fotoana iny fa sendra diny rotombo malala. 3 andro après anao vao tonga saina. Non, mbola eo le mpitora-bato. Dia Stefana mivavaka. Aza isainao elony ene zao Andriamanitra. Dia hitanareo mba eritrereto ane raha finaly Barea an'izay tia baolina dia amin'ny ora farany napidi baolina ny Barea amin'ny coupe du monde. Tena mitsotra anao fa hitsangana hatramin'ilay olona farany ambony mihitsy ny ite-tanina hoe fierté malagasy, fierté malagasy. Fotran'ny Jesosy. Jesosy tsy nitsangana teo amin'ny seza fiandrianany raha nampiasa olona nangana maty be dia be izy. Fa olona namela heloka. Olona namela heloka. Atao hoe Etienne nampitsangana azy teo ankavanany ray. Tianao ve nahitany Jesosy hitsangana eo amin'ny seza fiandrianany amin'ny fotoana anankiray hiverenanao any aminy. Tianao ve izy tena hiteny hoe ary amin'izany izy tsy teny amin'ny teny frantsay hoe félicitations na hiteny ohatran'ny anglisy hoe congratulation na hiteny hoe wow mety be ny nataonao fa hitsangana izy dia ohatran'ny olona mioraka teny hiteny hoe nandresy ny ekipako satria tsy nanome lanja ny vato ny antefateny amin'ny lohany ka sakana tsy hamelan'ny heloka ny hafa. Dia eritrereto hoe inona ny tazomanao ao am-ponao ka tonga anao tsy hamelany iny olona iny. Raha ny Stefana vato eny tapikandro ny hitany masony eo azy na mindrany fo an'ny hafa. Zany fo zany ny herin'i Jesosy ananantsika ary tsy ho tonga amin'izany tsika raha tsy etaeta-po ao anatintsika ny fahatahorana an'Andriamanitra. Fotony anao dia profity. Hallelujah. Fotony anao feno fity be fiatrana takanao Kristy lay mandresy ny ratsy amin'ny fity tsy manao tripotsy mitandalay. Maniry fotony anao manajany avy mity atrany atrantony anao tsy mety voratra veno miteninao ty tsy misy fepetratsony anao Kristy fomay mity zao rehetra izao na ny favalo aza dia ity toanao sy tozay fanaonao
atao fandriana oamponao zany toepony Jesosy. maniry fotony anao feno fity be fiantrana takanao Kristy lay mandresy ny ratsy aminy fity tsy manao trepo tsy mitandala elo maniry fotony anao manaja ny hafa